Taorian'ny fananganan-tsaina izay fanaon'ny mpiasan'ny commune isaky ny alatsinainy nanatanteraka fihaonana tamin'ny mpanao gazety ny PDS Antananarivo renivohitra Ramiaramanana Joseph miaraka amin'ny ekipany nambara nandritra io fa vonona ny amindra fahefana ny tenany saingy tokony atao ao anatin'ny fanarahan-dalàna izany. Za koa PDS Antananarivo dia vonona ny hanao passation fa atao passation ambony forme. Za, colonel Ramiaramanana Joseph, 33 ans de service, dia miteny ary manamafy eto fa tsy mbola nahazo notification tenako na iray ary. Fa rehefa tonga ny notification dia vonona hanao passation. Avery zareo maiky hamonjy ny toerany. Za koa dodina efa te hiala. Fa alohan'ny alako dia ataoko ambony de forme en passation. Tsy manao passation tsy misy taratasy atoko. Ary averiko any tsy mbola nahazo notification tenako hatramin'izao. Reo ny staff ny commune. Ny taratasy ato dia misy ny bureau de courrier. Raha nafeny ny bureau de courrier tsy fantako. Fa ny amiko toko mbola tsy misy hatramin'izao. Ka miandry ny taratasy aho rehefa tonga ny taratasy dia vonona hanao ny passation ambony de forme. Dia averiko any teny teo hoe zareo maiky aka ny toerany. Za koa dodina ny ala dia indramiko le iran'ny gansy davava hoe na manaiky tsara ny etaeta rano mangotsaka tsy mba fisotra na manery ary ny hafanany eny atsena tsy fibidanana ka miandry ny taratasy atoko vonona ny hanao passation. Tonga ny taratasy dia manao passation aho ary ny passation koa dia averiko tsy hoe miazakazaka be be tonga avy any dia andao hanao passation fa ny passation dia fampiresahango tota hoe andao hanao passation hoe tonga zao ny miasa ataoko koa dia miasa andavanandro izay ataon'ny commune mitohy mandapa vita passation hoe mitozana isan'ny commune iasa Antananarivo hoe tsy lany atao zany miasa mandapa vita passation miasa normal.